ta maison ce matin. Je tiens particulièrement ce matin à prier pour la famille de Kenny et Popo, de Milka et de Harris, qui ont des enfants, tes enfants, Seigneur, que dans leur foyer, tu puisses être au centre, que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit aux parents pour qu'ils aient la sagesse d'éduquer ces enfants, Seigneur, que tu puisses les accompagner, tu les connais mieux que quiconque, et que tu puisses les accompagner tout au long de leur vie sous ton regard. C'est ma prière, en ton Fils Jésus. Amen. Amin'ny heriny kosa dia ny fianakavian'ny Lily. Fantatsika daholo Lily satria zay zany fangatantsika indraindray misy olona tsy fantatra le olona entina mibavaka, afaka manantona ananako raha ohatra misy tsy fantatra reo zany le olona. Famille any naina sy lolona zany koa no entintsika mibavaka amin'ny herinandro ambony. Dia mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra. Mbola mamerina ny fiarabanantsika tratran'ity sabata ity. Araka ny fantenenina teo moa dia direct tsika androany. Ka noho izany dia ho atoranareo hoe aiza ny misy ny caméra efa hitanareo ihany angambany. Misy anankiray ato izany hoe raha misy manoka zany nareo dia mety misy tratra ao. Dia misy anankiray ry. Ka noho izany ho an'ny ankizy sy ny tanora indrindra iangaviana nareo mba tsy hivezivezy mandritra ny culte. Ankoatran'izay ihany koa izay efa nolazaina tamin'ny filazandra rahateo dia misy fotoana izay mitohy izay hoentinay ao amin'ny commission amin'ny bâtiment raha hariva. Ary fifaliana ho asady milaza aminareo fa possible ho antsika ny hahazo fiangonana. Amen. Dia misy valopy reto izay natao indrindra izay hanamora ny fampiasana azy. Misy soratra ngeza be mihitsy ny hoe projet d'achat bâtiment. Ka raha ohatra zany ianareo te hiparticiper amin'izany fanamboarana bâtiment zany dia possible aminareo ny mampiasa an'ity valopy ity. Raha ohatra ka te hampiasa chèque nareo dia libennareo amin'ny AXA le izy. Zay zany no anarana apetrakareo eo amin'le chèque les bénéficiaires. Fa raha ohatra ka ataonareo ilay izy hoe Église Adventiste du 7e jour dia mitovy amin'ny DIM. Dikan'izany zany miakatra makany ambony fa tsy mijanona eto an-toerana. Raha ohatra kosa ianareo te hanao virement dia isy ny taratasy izay hozaraina aminareo raha riva mampiditra sady ny raha riva moa. Dia ao anatin'izany taratasy zany ny misy ny coordonnées rehetrarehetra sy ny information rehetrarehetra izay ahafahanareo mandray anjara. Koa manentana antsika reo mba hanatrika ny fotoanantsika manokana izay karakaraina eo amin'ny sapana bâtiment raha riva.
misy sosikevitra zany a nizarana nyity valopy ity zao a ka mba mangataka zay mila mba hanangana ny tanany afaky manome azy.
Midera ny Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika, ary mandrakizay ny famarinan'i Jehovah. Alleluia. Andriamanitra ranaizy medanto, indreto ny vahoakanao izay novidinao tamin'ny ranao, avy akohaka eto anatrehanao. Avy ankalaza sy dera ny anaranao, satria mendrika izany ianao. Ianao no nahary anay, ianao no namonjy anay. Koa raiso Andriamanitro, ny hira rehetra izay atolotray, ny vavaka izay asandratray, ny zavatra rehetra izay ataonay, mba ho manimpofona eo anatrehanao. Sotra ray eo, sotra Jesosy io. Amen. Mitadiavan'i Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy ahafohy ny lalany, ary ny tsy marina ahafohy ny heviny, ary aoka hiverina amin'i Jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamantsika fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitra tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehovah. Fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany, no avon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Alleluia.
zao dia mangataka antsika rehefa afaka mandoalika. Raha io na dia tsy mendrika hiantso ny anaranao akory azy dia tsy hanay ny tsy hisaotranao amin'izao sabata maraina izao satria noho ny fitahianao sy ny famindraponao hery sy tanjaka ary fahasalamana tamin'ity maraina ity. Jesosy io misaotra anao satria na dia teo aza izany tsy famendrehana izany dia mbola niaro ny ainay ianao ary ankehitriny dia hifonanay aminao ny tsy famendrehana rehetra izay vitanay teo anatrehanao na teo anatrehan'ny hafa ihany koa. Dia aoka ity sabatanao ity ho sabata fitsaharanao anay tokoa. Amin'ny anaranao no angatahako izany, misaotra Jesosy. Raisinay telo miravavy ety anoloana no manolotra ny fiarabanantsika tsirairay na ny lehibe na ny kely na ireo olona izay manaraka antsika mivantana koa amin'ny alalan'ny internet faly miarabantsika manokana izahay tratra izao sabata mahafinaritra izao ny fiangonana Adventiste eto à la salle Saint-Cloud dia mirary atsika rehetra hiaraka hideran'Andriamanitra ahita fifaliana sy fampaherezana amin'ity sabata maraina ity. Raha ohatra ka misy vahiny izay sendra mandalo mamanga ny fiangonana malagasy amin'izao maraina izao dia mangataka azy ireo manokana mba hitsangana raha misy amin'izy ireo izany, raha afaka mba miteny ny fanampina anarany fotsiny ihany izy ireo. Tsy misy vahiny zany tsika androany fa tsika samitsika ihany na vahiny efa mandalo matetika eto. Mirary zany sabata sambatra mahafinaritra ho atsika rehetra. Tonga eo amin'ny fotoana fiankofana isika. Anandratra anao ao ry Andriamanitra mpanjaka sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro ao sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny hery ny asanao mahatahotra no hotenenin'ny olona ary ny fahalebiazanao no holazaiko. Isa
misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Izay manisy olona ho atavezina, ary izay mandena dia mba ho lemana kosa. Izay matoko ny hareny dia ho lavo, fa ny marina no tahaky ny ravina maitso. Tonga eo amin'ny fanatitra ny famerenana ny ampahafolony sy fanaterana ny fanatitra isika eo ampanaovana ny hira mamafaza vo. Patsahivina antsika zany fa misy ny fandalovana anankiroa, dia ny fandalovana voalohany ny fanatitra sy ny ampahafolony, ny fandalovana faharoa kosa dia ho an'ny vinavinanasa ho amin'ny fiangonana. Rirainay tsara indrindra izany an-danitro, tsy takatry ny sainay ny alaibenao. Isaoranay ny fitiavanao sy ny fitahiana rehetra izay narotsakao taminay tamin'ny eny aman'iny. Misaotra noho ny fahasalamana izay omenao anay, misaotra noho ny fitsonjovana sy ny fijerenanay isan'andro amin'izay lalana ho diavinay. Misaotra raha eo satria mpiay anay ianao ary eo aminay mandrakariva. Isaoranay manoka aminao amin'izao fotoana izao ny fahalalana nanome ny fanatitra sy ny ampahafolony. Raha eo anao ireny fananana ireny. Misaotra noho ny fahendrena nomenao ny tsirairay amin'izany famerenana ny ampahafolony izany. Ary ianao ray no natateraka ny teny fikasainao amin'ny tsirairay avy. Aoka omenao ny fanahy masonao koa mba hanana n'izany fahendrena amin'ny fahatokisanao izany amin'ny lafiny atsimpiriany amin'ny fiainana rehetra. Tsy ny vola ihany ray no atolotra fa ny fonay koa. Ka raha iaino ny teninao izay amin'izao maraina izao, mangataka manokana aminao mba hanome ny fanahy masonao ny
rahavavy Maria izay hitondra ny teny aminay. Hitahiny anadazo koa ianao izay hitondra ny teny ho amin'ny ankizy ka ny hafatra izay hoentin'izy ireo raha io dia ho hafatra avy aminao tokoa. Ary izay eno izany teny izany na eto an-toerana na manaraka amin'ny alalan'ny internet dia ianao no anome fo anay mba handray izany teny izany. Ka tsisy feo hafa izay hoeninay raha io fa ny teny avy aminao hitondra fampaherezana sy hitondra fiainana ho anay izany teny izany. Dia apetrakay eo ambany fitarianao mandrakariva ray izao fotoana izay atolotra ho anao izao mba ho vonaitry ny anaranao ihany. Noho ny amin'ny anaran'ny zanakao no hanonanay izany vavaka izany. Misaotra ray io. Amen. Raha mbola eo am-pitsanganana ihany isika dia manasa antsika handray ny baibolitsika hiaraka hamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 5, andininy 9 sy ny 7. Jaona voalohany toko 5, andininy 9 sy 7. Hatramin'ny 9 zany. Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà, dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany, fa tamin'ny rano sy rà. Ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara, dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà, ary mifanaraka tsara izy telo. Bonjour les enfants, les petits et les grands. Donc je demande à tous les enfants de venir pour écouter l'histoire du peuple d'Israël. Le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Prêtez l'oreille, il a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Qui ne parle, ne fortifie. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. À l'époque, le roi de l'Égypte était Pharaon et il fallait quitter l'Égypte pour faire un long voyage. Qui aime bien voyager pour faire les vacances, mais ici, ils vont faire un très très long voyage. Ils vont traverser la mer Rouge. Ils vont traverser le désert. Tous les jours, ils vont manger la manne, c'est du pain, au goût de gâteau au miel. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, mais pendant le jour, il faut suivre la nuée, la colonne de nuée, et pendant la nuit, il faut suivre la colonne de feu pour aller à la terre promise. Donc, la morale de l'histoire, l'Égypte symbolise notre planète Terre et l'esclavage symbolise notre souffrance. On est esclave du péché. Et Pharaon symbolise Satan. Et quitter l'Égypte, ça symbolise notre liberté en Jésus-Christ. Et traverser la mer Rouge, ça symbolise le baptême. Et pendant le voyage dans le désert, il faut manger la manne tous les jours. Est-ce que vous connaissez que symbolise la manne? Il faut manger tous les jours. Quelqu'un connaît? Tous les jours, il faut lire la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Et la colonne de nuée et la colonne de feu, ça symbolise le Saint-Esprit. Il faut prier le Saint-Esprit pour qu'on fasse un bon choix, pour qu'on trouve le bon chemin. Et enfin, on arrivera à la terre promise. La terre promise symbolise les nouveaux cieux et la nouvelle terre.
c'est le paradis. Là-bas, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de famine. Vous pourrez jouer avec les ours, vous pourrez jouer avec les petits chats, les petits chiens, avec les animaux. Et il n'y aura plus de nuit là-bas. Vous n'aurez plus peur, il n'y aura plus la peur. C'est la fête éternelle et le bonheur éternel. Merci beaucoup les enfants. Mbola faly miarabantsika indray ny tenako tratran'izao sabata fitsarana, andro fitsarana, andro fafito, izay Jehova mihitsy no nametraka izany. Ilayntsika tokoa ny mitsahatra satria rotoroto tokoa ny fiainana ary tena mila fitsarana. Miaraba ihany koa an'ireo izay manaraka tsy tapaka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny internet. Mety misy aminareo voasambany manaraka dia tonga soa ary maniry ho anareo fahasoavan'ny tompo be dia be eo amin'ny fiainanareo. Ny faniriana dia raha mihaino hafatra avy amin'Andriamanitra isika anio dia fiovana eo amin'ny fiainantsika. Nandritry ny taona maro ny tenako ary hatramin'izao moa zany dia nitezaina tao amin'ny atao hoe fivavahana. Efa elana inoko an'i Jesosy Kristy. Ary tsy mba mianarany fotsiny na inoko an'i Jesosy Kristy, hoe Jesosy Kristy, fa Jesosy Kristy mpandresy. Dia tia hametraka fanontaniana amintsika hoe firy taona ianao no nanana toetra ratsy, natsapa ve ianao fa nandresy teo amin'ilay toetra ratsy? Niaina tao anatin'ny tahotra ianao, matsapa ve ianao izay mino an'i Jesosy Kristy fa tsy miaina ao anatin'ny tahotra tsony sa mbola mitohy? Firy taona ny iainanao ao anatin'ny atao hoe fahakiviana? Rehefa nafantatra an'i Jesosy ve ianao niala le fahakiviana? Resy ve le fahakiviana? Tondra fandresena ho anao ve Jesosy? Tena nitondra fandresena eo amin'ny fiainanao ve Jesosy? Fifaliana, fahasambarana, fandresena. Nandritry ny taona maro no naheno aho fa Kristy mpandresy, fa tsy hitako izany fandresena izany teo amin'ny fiainako. Miaina tamin'ny tahotra foana aho, fiahiahina, mototra tsisy fifaliana, fadiranofana, menomenina lava. Dia nisy fotoana ry havana nitsahatra kely. Nieritreritra kely. Kristy mpandresy. Za zany toko maninona izay mino azy? Mpandresy. Ry havana, tsy normal ho antsika kristianina ny mitanondrika. Tsy normal amintsika kristianina miaina ao anatin'izany rivotra izany, tsisy fifaliana.
tahaka ny mbola voaozona, tahaka ny mbola voageja, tsy normal. Raha mbola normal aminao zany anio dia ny faniriana rehefa vita ty toroteny ity dia ilaza ianao hoe tena tsy normal. Ary maniry atsika tsirairay avy tena ahita fiovana eo amin'ny fiainana noho i Jesosy Kristy. Mpandresy, mba ho mpandresy. Ny ahafahantsika ny tonga amin'izany hoe mandresy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Androany isika tsy hanao teoria fa tena pratika. Ho tsapaitsika tanana mihitsiny ilay Kristy mpandresy mitondra fandreseny eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny Jaona 1:5, 5 sy 7 toy ny ohatran'ny sarotra be le vakiteny izay manambara ny Kristy. Fa misy telo izay manambara ny Jesosy Kristy dia ny fanahy, ny rano ary ny rà, ary mifanaraka tsara izy telo. Ry havana, raha mbola tsy azoko noho ny fanazavana avy amin'ny fanahy ireo zavatra telo ireo, dia tsy iaina mihitsy ny fandresena ao amin'ny Kristy. Fanahy, rano ary ny rà. Ny faniriana antsika anio maraina dia ho tsapaitsika tanana mihitsy ireo zavatra telo ireo eo amin'ny fiainantsika. Ary ireo telo ireo no resahantsika. Voalohany indrindra zany tsika dia resaka mikasika ny rany Kristy. Inona ny fiantraikany rany Kristy eo amin'ny fiainanao? Mitondra inona eo amin'ny fiainanao le rany Kristy? Mitondra inona eo amin'ny fiainanao ity rano izay manambara ny Kristy? Manova inona eo amin'ny fiainanao ity fanahy izay manambara ny Kristy? Ny ahafahantsika matakatra ny tiany n'Andriamanitra ambara amintsika mikasika an'i Jesosy Kristy dia andeha isika hanao voyage kely en arrière. Resaka voyage moa teo isika tamin'ny tantarany ankizy. Andeha hiverina kely any amin'ny zanak'isy Israely. Indraindray ny ahafahantsika matakatra ny ao amin'ny testamenta vaovao dia manampy be dia be ny testamenta taloha. Ka aoka tsy hoe testamenta taloha dia efa taloha zany. Fa manampy be dia be amin'ny fahatakarantsika ny testamenta vaovao ny testamenta taloha. Ka andeha ary ho any Egypta isika. Inona ny zavatra nitranga tao Egypta? Babo tao Egypta ny zanak'Israely. Farao ny mpanjaka tao. Fadiranovana dia fadiranovana zanak'Israely teo ambanin'ny fahefana izany atao hoe Farao izany. Ary dia nifidy lehilahy anankiray Andriamanitra, Mosesy, anafaka ny zanak'Israely amin'izany toerana fadiranovana misy azy ireo. Dia izao ny zavatra nataon'Andriamanitra. Nandefa loza maro Andriamanitra. Nandefa novainy ny rano. Nandefa nasaoana maro. Moka, lalitra, ary lalitra tena mamono, mamely. Aretina tamin'ny biby, mbola tsy milefitra ihany Farao. Mbola tsy mandefa zanak'Israely ihany. Alefa ny vai,
mbola tsy milefitra ihany farao. Alefa ny avandra, mbola tsy milefitra ihany farao. Valala, aispito ateloana, tsy milefitra ihany. Zavatra iray kosa nefa. Iray kosa ny tranga, ary eo dia tsisy ninina azo ny farao atao. Inona zavatra ny tranga? Ao amin'ny Exodosy 2:12-7. Exodosy 2:12-7. Ary nonona mantonalina Jehova, namono ny lay matoa rehetra tany amin'ny tany Egipta, hatramin'ny lamatoany Farao izay nipetraka teo ambony seza fiandrianany, ka hatramin'ny lamatoany babo izay tao amin'ny tranomaizina, mban'izay voalohateraky ny biby fiompy rehetra. Zany hoe novonoan'Andriamanitra ireo lamatoa rehetra izay tao Egipta. Ary rehefa novonoan'Andriamanitra ilay lamatoa rehetra tao Egipta, dia inona zavatra nitranga? Ny alina iny ihany. Dia ahoana sisy Farao? Ao amin'ny 2:1-3. Exodosy 2:12-3. Mitsangana, mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely, ary mandehana ka manompo an'i Jehova araky ny nolazainareo. Ry havana, fahamarinana voalohany izay tsara fantatritsika amafisina dia izao: zavatra iray ihany no mampilefitra, zavatra iray ihany no mandresy any Satana, satria Farao dia maneho any Satana, ary ny zanak'Israely dia isika, tokana ihany. Jesosy Kristy nanjajaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana, miala maina, resy. Lay ziriziry be, resy. Zany hoe ho anao izay mino a Jesosy Kristy, dia ny rany Kristy dia manafaka tanteraka anao amin'ny fahefan'ny Satana. Ao amin'ny Kolosianina 2:10, testamenta vaovao zany. Kolosianina 2:5 dia milaza nesoriny, zany hoe nesoriny Jesosy noho ny amin'ilay sorina izay nataony, tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia naseho ny miharihary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Nesorina tamin'ny Satana sy ireo anjeliny miaraka taminy ny fahefana rehetra izay nisy teo amin'izy ireo, ny hery rehetra teo amin'izy ireo, nolonay Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Ndre mandeha ry havana tamin'ny herintaona nanatrika seminera, dia nisy le olona mpitarika ety anoloana dia namitraka fanontaniana izy: iza aminareo milaza fa mahery Satana? Tena lazaiko anareo fa mihoatra ny atsasany nanangana ny tanany. Mihoatra ny atsasany mbola milaza fa manana ny fahefana sy ny hery Satana, ary ireo manangatana anareo dia olona mino an Jesosy Kristy. Tsika tsy miresaka jentilisa izay tsy mino. Mazava ho azy rehefa tsy mino ianao, tsy mandray ilay Jesosy Kristy nandajaka ny rany, dia mazava ho azy fa tsy mipetraka ilay hoe Jesosy, ilay Satana izay resy tsy manana ny hery. Ndre mandeha tsy ela voaingana izay, nisy vehivavy anankiray niteny tamiko izy. Zaho ozy izy rehefa mitaingina tomobila dia matahotra, tena matahotra be. Okay. Nanao accident izy, dia izay le hoe vony saina, traumatisé amin'ny teny vazaha, dia matahotra. Dia ok,
etitsika mbavaka zany taoriana ny tenenana an'izay dia kristianina io vehivavy io made miangona ary andro vitsivitsy tao ariana dia tafaraka tomobila tampoka ilay vehivavy za zany no mitondra izy teo akaiko dia ny zanako tao ariana dia nisy taona nijanona teo amin'ny feu rouge rehefa nijanona teo amin'ny feu rouge dia iainga tsy haiko foatra ny kale tsy kale ilay tomobila kale zany normalement maty mihitsy le motera fa ay le motera tsy maty za zany mamely loatra zao hoe ay kale ay tsy maty akory nandritra n'izay segondra kely zay dozy izy le vehivavy mpamisinina tena tsapako immédiatement fa tena tsy resaka traumatisé fotsiny azo an'le vehivavy fa misy fanahy ratsy satria tsapako voye rehefa tsapanareo foana hoe misy fanahy ratsy zany tsapanareo foana hoe tsisy niny zany tsapako ilay tahotra wow zany zany iainan'ity vehivavy ity zay mino an' Jesosy Kristy wow tsy fiainany zany anao korsy ianao zany dia mangovingovotra ohatr'izao fa tokony mba fafinaretina mitaingina tomobila tokony fafinaretina mitaingina tomobila dia fadiranovana dia hoy aho tamin'ilay vehivavy niteny aloha za tamin'ny zanako hoe sara alefa le hira ohatran'izao hivavaka zany amin'io dia avy eo anteny tsy moramora an'ilay vehivavy tsapako a ny zavatra tsapanao fa misy herin-dratsy izy ity fa hivavaka isika sady mitondra zany dia zao ny porofo ry havana alohan'ny hitozako ny tantara ny porofo fa izay mino an' Jesosy Kristy ny porofo fa resy ireo demonia dia zao afaka maninona isika izay mino en marka 2:17 izay mino ary izao ny famantarana izao no anaraka izay mino ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy ry havana porofo fa tsy mahery satana eo amin'ny fiainanao afaka manina anao mandroaka hoe zay mino an' Jesosy afaka mandroaka dia ilazanao fa efa mahery izy tsia resy izy tsy afaka ny androaka fahefana ambony no ianao fa nony amin'i Jesosy Kristy dia manana fahefana iainanao ve zany ao amin'ny fiainanao hitanao ve zany ao amin'ny fiainanao iaino ty vehivavy ity toizako ny tantara dia nivavaka okay dia avy eo tafasaraka moa zay dia zao no teneniko taminy zao ianao mino an' Jesosy rehefa hitaingina tomobilanao ianao dia zao atao zao mino an' Jesosy tsy mandeha lavitra isika zao mino an' Jesosy novidiany Jesosy tamin'ny rany ka zao mela eto ianareo anivoka ianao sisy Jesosy ianareo izay mandrahona na isaky miakatra tomobila zay ho atao dia raina ny tompo fanataon'le izy andramoka izaho mety tsy resy lahatra ty vehivavy ity tamin'ny voalohany fa nanandrana izy andro vitsivitsy tao ariana ny herinandro amboniny zany dia tafaresaka amin'ny telefona zahay dia ozy izy nataoko ozy izy lay izy dia nina valiny Kristy mandresa tsy Kristy mandresy Kristy mandresy afaka ramatoa ry havana ny soratra masina
dia manoro atsika ny taridalana rehetra ahafahatsika mihaina izany fandresena zany izay de ny eto an-tany tsy hoe rehefa any an-danitra de ny eto an-tany eto indrindra mila le fandresena satria ilay fahavalo dia mierina tahaka ny leoana rehefa andray fo va mila fandresena efa milamina be ny any faharoa tsy ela voaingana ihany koa zay dia zay telo mianaka nandeha namangy fianakaviana anankiray olona mpivavaka moa de miangona ozy izy hoe tongava mampahery anay hoe dia nandeha tany zahay de rehefa nandeha tany moa zany de mivatsy baiboly satria ampahery ampahery ara-panahy de rehefa tonga tany amin'le tokantrano dia mandeha eo ny fifanakalozana mandeha ny fifanakalozana dia nisy fotoana miteny anany fanahy jereo fa tsy namoaka baiboly mihitsy ny zareo ay tena marina tokoa zany jereo tsy namoaka baiboly nefa ny hoe ampahery fa ampaherezana ara-pana tsy mamoaka baiboly mihitsy nefa zany tonga miangona foana ola régulier zany miangona tena terem-panahy fa tsy raha ny herin'ny tenako tsy vitako ny anontany azy hoe oreto hoe nareo ve mba mamaky baiboly fa terem-panahy de nanontany an zareo ory zareo azafady fa te hametraka fanontaniana aminareo nareo ve mba mamaky baiboly nareo inona navaliny tena efa ela tsy nisokatra ny baiboly tsy mamaky baiboly mihitsy wow ok d'accord de zao naseho ny fanahy ihany mahita ny fanahy ry havana fanahy ihany raha tsy mandeha amin'ny fanahy isika tsy hahita ny zava-panahy fa ny fanahy ihany mahita ny zavatra tsy hitanao maso satria ny fanahy dia tsy hita maso naseho ny fanahy fa misy heriny ratsy akoatran'le hoe lay nofo tsy tia maky baiboly fa misy heriny ratsy ozy izy ato amin'ity trano ity manaka anazy ireo tsy hanokatra baiboly wow zavatra mbola tsy faheniko mihitsy zany ry havana hoe fanahy ratsy fantako foana de hoe nofo tsy tia mamaky baiboly hoe ary le nofo zany la chair fa hoe ny fanahy koa dia manampitrotraka ahatonga anao tsy hanokatra ny baiboly fanahy moa dia fanahy mahery matoa aseho ny fanahy zany dia hainy mandroaka izany tiako ambara ry havana de zao tian'Andriamanitra ambara amintsika de zao nomeny Jesosy fahefana isika androaka demonia ireo demonia ao fiainantsika ireo dia tadidio tsy afaka hivelatra mihitsy tsika eo amin'ny ara-panahy raha mbola mananotanina eo foana manaketsany fiainana tsy afaka hiroso mihitsy tsika amin'ny fahamasinana tsy afaka hiroso mihitsy tsika eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany mahatonga an' Jesosy ny zavatra voalohany anisany voalohany mena mpianatra dia inona mandroaka demonia ry havana araka ny teny soratra masina dia zao tsy miady amin'ny nofo amandray isika fa miady amin'ny inona miady amin'ny rivotra heriny ratsy normalement tokony mbola misy partie anankiroa fa mety ho lava ihany fa ny amaranako azy dia zao ny zava-dehibe ry havana dia iaino aloha izay rany Jesosy Kristy mame anao fahefana eo amin'ny demonia rehefa miverina kely isika eo amin'ny tantara zanak'Israely ao amin'ny Exodosy 3:7-9 andiny 7-20
rehefa anafaka any zanak'israely andriamanitra dia hoy andriamanitra tamin'ny mosesy asaivo mangataka amin'ireo egyptianina ireo akanjo dia amin'ny teny frantsay vase d'argent et vase d'or tsy haiko milaza izy amin'ny teny malagasy fa tsy voanoty fa ny zavatra manaitra dia izao eo amin'ilay exodosy 7:7-8 dia ozy izy fa nentin'andriamanitra ny vily ho amin'ny lalana mahazo any anefitra amorony ranomasina mena ny olona ary voaomana hiady amin'ny teny frantsay izy dia hoe en ordre de bataille izany hoe navotan'andriamanitra ny zanak'israely niala tao amin'ny tany Egypta dia manaitra mihitsy ty hoe vao nohomana hiady ordre de bataille corps d'armée ozy izy any amin'ny version hafa hiady dia ny manaitra dia zao tsy mba nasainy hoe alaivo le kalesany ireo egyptianina reo dia alaivo ny sabatry ny egyptianina fa nareo dia voaomana hiatrika ady na satria nahoana tsy ady nofo aman-draha fa ady amin'ireo karazana ho ady amin'ny satana ireo demonia ary andriamanitra tsy manambany mihitsiny ny fitaka ataon'izy ireo eo amin'ny kristianina zay mahatonga an'andriamanitra manao hoe raiso ny fiadiana ao amin'ny Efesiana 4:9 dia misy hoe raiso ny fiadiana anjaranao efa tolotr'andriamanitra ny fiadiana raha ny kristy efa nalatsany efa eo le fiadiana azo antoka hiaino eo amin'ny fiainanao hiaino eo amin'ny fiainanao fa ho hitanao anie andrambo ny fanain'ny fialonana fanain'ny tsy finoana incrédulité fanain'ny fahatezerana mety miady lava foana nareo mivady marina fa hoe sariva miady mivady riavana raha diso miady lava dia tadidio fa misy herin'ny ratsy ao manampitrotraka mety efa ela ianao miazona fahatezerana ao anatinao ao raha diso tafahoatra ilay fahatezeranao dia tadidio fa efa misy herin'ny ratsy ao satria ny nofo sy ireo demonia ireo dia miara-miasa ireo tiako be le filazan'le anadanankiray ohatran'ny mpivady izany hoe ilay natioranao mpanota no lalana hidirana ka any ianao ka tezitra sarivo mety hoe tezitra fa avy izy ireo tonga dia aninona anampitrotraka dia miamiakatra degré dia miamiakatra degré dia miamiakatra degré riavana nadritry ny taona maro na inoko an' Jesosy fa lazaiko anareo fa rehefa niaina ny herin'ny rahan'i Jesosy Kristy dia lazaiko anareo fa Kristy no mitondra ny fiainako fa tsy Satana no mitondra ny fiainako mampitahotra fotsiny izy fa tsy midika izany fa mbola izy manapaka mbola izy manana fahefana maniry aho mampirisika atsika aho hanao an'izany fanandramana ny rany Jesosy Kristy izany fa ho hitanao fa ilay fandresena izay tao amin'ny Kristy dia ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Amen.
nay tsara indrindra izay any an-danitro zany ray izany koa ray io no iainanay aoka ray io mba hitoetra tsy aminatinay ny fanainao masina misaotra indrindra anao noho ny afatra lehibe izay nomenao anay anio androany maraina mba ho mpandresy tokoa zahay satria manana anao omeno faindrenao izahay ny fahatokinanao mba anankina ny fiainanay ao aminao ka tsisy zavatra izay atahoranao satria ianao no miaraka aminay ianao tokoa ray eo no manome ny hery ary mahay ny zavatra rehetra izay eo aminao ka manomboka an'io ray maniry izahay mba hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanay raha-manontolo ianao mba ho ianao no hiady ho anay ary izahay dia melanao kosa anana fahefana eo amin'ny fiainanay manontolo dia ny teny izay nentinao mba hitondra fiainana tokoa anay ho mpandresy tokoa izahay ary manomboka izao dia hiaraka aminao mandrakariva eo amin'ny fianarana ny tenao amin'ny fanarahananao fanaovana ny sitraponao sy ny fankatoavana anao tanteraka ray io dia ampitomboy izany finoana izany ka rehefa ho avy ianao ray dia mba tsy hisy diso anjara amin'izany izay rehetra fa hitsenanao tokoa amin'ny voninahitra lehibe noho ny amin'ny anarany Jesosy ny rany Jesosy zanakao izay efa nomenao anay misaotra ray io amen. Itayanao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindrafo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mbola rivavaka ho an'ny sakafo isika. Raha io misaotra anao